dia mbola falaka foana amintsika indray manaraka ny tvmada.com le cœur et la voix de Madagascar. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny foronany ny vondrona Eoropeana dia manatanteraka famparatiana mahakasika ny fiforonany izany vondrona Eoropeana izany. Ny 5 mars 1797 tokoa moa no nisy ny fifanovantsoany teo amin'ny firenena misa enina tany Eropa ka niteraka ny vondrona Eoropeana. Taty aoriana dia firenena maro no niditra ho mpikambana ka nanangana ny vondrona Eoropeana ary miisa 20 izy ankehitriny. Misy no izany ny fampirantiana nataon'ny vondrona Eoropeana ao amin'ny Talara sy Analakely izay nanomboka ny faraika amin'ny 3 mars ka hatramin'ny faha-9 avrily taona 1712 izao. Tafiditra anatin'ity fampirantiana ity ireo sary mampiseho ireo borao mitantana ny vondrona Eoropeana, ireo filoha nifandimby nitarika izany vondrona Eoropeana izany ary ireo tetika entin'ny vondrona Eoropeana andresena ny fahantrana amin'ny firenena iasany indrindra fa eto Madagasikara. Tonga nitsidika izany fampirantiana izany moa ny minisitry ny raharaham-bahiny Atala Beatrice nandritra ny fanokafana ity fampirantiana ity izay nitarihany solotena maharitry ny vondrona Eoropeana miasa eto Madagasikara Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito. Ny tanjona hoe Ramatoa Tsitohery Francesca Andriamapionina tompony anaikitra ny fifandraisana eo amin'ny vondrona Eoropeana dia ny ahafantaran'ny olona bebe kokoa ny mahakasika azy, ny fiforonany, ny firafiny, ny firenena mivondrona ao aminy sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mijanona amin'ny faha-9 avril ihany moa ny fampahafantarana ny vondrona Eoropeana fa mbola hitohy hatramin'ny volana May 1712. Zay. Miarabanao tompoko dia tonga soamantsara eto amin'ny TV Mada. Ina moa zany zao ty zavatra misy eto amin'ny Talara Riasina eto Analakely? Sady miarakatsika rehetra ihany koa. Ny zavatra misy eto amin'ny Talara Riasina dia ao anatin'ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny fiforonan'ny vondrona Eoropeana sika izao na Union Européenne hozy ny teny mazatra. Ny 20 mars 1712 no nisy ny fivanovana tsonia tao anatiny tamina firenena anankely tany Eropa izay ny andohan'ny vondrona Eoropeana lasa Union Européenne aty aoriana dia ho fankalazana izay faha-enimpolo taona izay zany dia manatanteraka fampirantiana eto amin'ny Talara Riasina ny délégation-na ny vondrona Eoropeana eto Madagasikara ny raika amin'ny 30 mars ka hatramin'ny 9 avril. Fampirantiana atao ampahafantarana ny be sy ny maro ny dingany nolalovan'ny Union Européenne nandritra izay 10 taona izay no aseho ato dia eo ihany koa ny fampahafantarana manokana ny hoe inona ny Union Européenne, iza ny firenena mikambana ao anatin'ny Union Européenne, ahoana ny fomba fiasan'ny Union Européenne na ina avy ireo androm-panjakana raha izay no azo ilazana anazy misy ao anatin'izany vondrona Eoropeana izany. Ina moa zany zao reto sary aseho eto reto? Araka ny voalazako teo dia ny hoe ireo tantara nanamarika indrindra ny vondrona Eoropeana, ireo dingany nolalovan'ny vondrona Eoropeana nanomboka tamin'izay fifanaovan-tsony ny fifanarahana tany Roma tamin'ny 1716 izay mandrakitsika amin'ny resaka izao izay no ampirantiana ato dia ireo androm-panjakana fampisehoana ihany koa sy fampahafantarana n'ireo androm-panjakana rehetra misy any amin'izany atao hoe vondrona Eoropeana izany ohatra hoe raha ny fandana hoe manao ahoatry ny ahoana ny fangalana fanapahan-kevitra na décision amin'izany Union Européenne izany ina avy ny dingana arahana rehefa mamoaka lalàna ny vondrona Eoropeana izany rehetrarehetra izany dia hitantsika ato anatin'ny fampirantiana daholo. Dia hoe ny vondrona Eoropeana misy firenena Eoropeana 20 ao anatiny, misy 420 ny fomba ny langue officielle ao anatin'izany vondrona Eoropeana izany. Iza avy ireo hoe tao anatin'ny fondateur-ny hoe Union Européenne izany nanahoana ny fivelaran'ny Union Européenne raha niainga tany amin'ny firenena anankely izy dia lasa 20 izy ankehitriny. Izany rehetrarehetra izany hitantsika ato amin'ny Talara Riasina avokoa. Izy ity zany zao hetsika araka ilay teninao teo mifarana oviana moa izy teo? Amin'ny 9 avril avy izao. Amin'ny 9 avril. Misy ve karazana fanamariana manokana ny izay famaranana fomba ofisialy ity fampirantiana eto amin'ny Talara Riasina ity? Mbola hitohy ny hetsika satria ny 6 May sika no
Europe andron'ny Europe ny 6 mai zany hoe ohatry ny firenena rehetra ny vondrona européenne ny Madagasikara manana ny fety national ny 9 jiona ny Frantsay manana ny 14 juillet ny vondrona européenne indray dia manana ny 9 mai dia ao anatin'ny 9 mai izahay mbola manana hetsika maromaro manomboka amin'ny 5 manomboka ny 15 volana mai hatramin'ny 17 volana mai anamarihana izay datiny 9 mai izay dia tsy farana hoe farana tanteraka ny 9 avril zany ny fankalazana ny faha-80 taona fa mbola itoy manomboka ny 6 mai ka hatramin'ny 17 volana mai ao anatin'izay ankoatra ny fampiratsiana izay mbola hoentina any amin'ny ministera miraraham-bahiny io ohatra hoentinay ery amin'ny partina ny gara dia isy ihany koa ny fampiratsiana ny ireo tetikasa sy programanasa fa tsy ny vondrona européenne efa Madagasikara zany ao anatiny ataony hoe journée des projets ny 13 mai ankoatran'izay ny resaka cultural dia manana hetsika ihany koa izahay karazany hoe journée des cinéma européen isy ihany koa ny hetsika ny sehatra isan-karazany arahana amina tanora ohatra hoe ny tanora iangalin'ny rapy ohatra ho ao ihany koa dia ankoatran'izay misy ny famelabelaran-kevitra sy ny fifanakalozana isan-karazany ataonay ao anatina conférence izay isy ao café de la gare isy eny université eny Ankado université an'Antananarivo eny Ankado sy ny sisa sy ny sisa dia misaotra-betsaka anio ataoko mazava tsara angamba zay ho an'ireo izay atao hoe liana amin'ny tia alala momba ny Union européenne sy ny asany ataony eto Madagasikara misaotra betsaka an'iny atoko naneko vahiny TV Manga mankasitraka an'iny atoko tsara ho mariazy kely angambany alohan'ny tena marana antsika azy fa raha amin'ny fotoana ity isika ankalaza ny faha-80 taona niforona ny Union européenne dia amin'ny herintaona iray isika ankalaza ny faha-80 taona ny fiaraha-miasa ny Union européenne amin'ny Madagasikara ia misaotra betsaka atoko mankasitraka